amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsara toko fahenina andininy fahavatra amby roapolo ka hatramin'ny fahenina amby roapolo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Gideona nanorona altara teo an'i Jehova ary ny anarany nataony hoe Jehova Salom. Mbola ahofrany Abiezrita izany mandrakandroany. Andininy fahadimy amby roapolo. Ary tamin'izany alina izany dia hoy Jehova taminy alao ny ombolahy rainao dia le ombolahy faharoa zay efa 7 taona ka ravao ny altarany Bala. Atao inona hony? Ravao izy ny altarany Bala izay anirainao ary kapao ny Asera eo anilany. Dia manorena altara eo an-tampon'ity fiarovana ity ho an'i Jehova Andriamanitrao ka amboary tsara izy ary alao le ombolahy faharoa ka atery ho fanatitra dorana amin'ny hazo ny Asera zay ho kapainao. Rehefa tsara nisy zavatra zany efa natsangany babaningah, izy tsy nafantatra. Ka possible papatsika mamatsika ray aman-drenitsika taloha tagny mety nisy zavatra nataony zareo. Anao nefa mety mipetraka amin'ny toerana io amizao. Dia miteny daholo amizay ny fianakaviana, nare tandremy nare mikitikitika any fa azony raha ry tadiavin'ny fianakaviana hanompo an'io koa anao. Nefa anao zao efa resy lahatra mivavaka. Ziko ndraiky ne papatsy anay fô andry papanay taloha dia ambany fandriagna agny plasiny. Zany mahatonga anao magnanofo raha tsy io. Misy raha kajinao ambany fandriagnanao. Ary faty agny io. Na izy nanompo an'io rehefa maty ka le. Anao zao manompo an'i Jesosy, aza manompo an'io ianao. Maheno ve anao e? Mila miova ianao. Maro ry avana zavatra tsy fantatrao. Fa matetika mahatonga ny tsy fahombiazanao dia misy altara nitsangana tagny. Ka fotoana zao tokony anaovanao zavatra mitovy tamin'ny nanirahan'Andriamanitra nataony Gideona. Niravagna aloha le nataon'olo maventy teo dia nanangana raiky vaovao. Tany ange jereo tsara fa raha tamin'ny anao mbola nagnanognano fomban-drazaka magnano tsaborara igny otrino isan-taogno vola laninao. Fa zao nefa ianao mivavaka amin'i Jesosy mba otrino isan-taogno raha foinao an'i Jesosy. Maheno ve tsika rehetrarehetra? Ndray zany le balance spirituelle anao tsy mifandanja mihitsy. Le nataonao tarima vesatra be fa le ataonao amin'Andriamanitra tsisy. Misy ndray ny sasany raha ny fiainany ara-nofo dia tegna vitany amin'ny dépense maximum mihitsy. Fa ny fiainam-panahy tsy mba anaovana investissement. Ary raha vao zava-panahy andoavam-bola amin'ny sasany dia efa tsy izy zay. Dia efa tsy mety amin'ny sasany zay. Raha vao zava-panahy misy zavatra pehena amin'ny sasany tonga dia tsy maharesy lahatra anazy. Tompony anokatra ny saintsika rehetra. Ka ny tsy fahombiazana amin'ny fiainana tsy zavatra tonga ho azy fa misy zavatra ao ambadika ao. Sendranao zany marary lava tezaina aretigny, misy zavatra ao ambadika izy io. Fa tsisy olona namboarin'Andriamanitra arary lava zany tompoko. Sendranao zany tsy mba mahita asa ivelomana mihitsy, tsy zavatra tonga ho azy ny tsy fanagnana asa fa misy zavatra ao ambadika ao. Maheno ve tsika rehetrarehetra e? Mba tiako horavana io androany raha sitrakao. Ary rehefa avy ravatsika io manomboa amin'izay manapa-kevitra mba hanangana. Halleluja. Atsangano ny fiainanao miaraka amin'Andriamanitra. Zany hoe ravana aloha le asany sampy dia avy eo manao zavatra vaovao amin'izay ianao ho an'Andriamanitra. Ny tsy fahafantaran'ny olona n'ity sekret ity ry havana ny manakana fiainan'olona maro. Ary ao moa ny mahafantatra fa tsy resy lahatra. Iza ndraiky izy fivavahana maro mamelana zany tsy haifako raha karahan'izany. Eran'izany nenazy. Nefa anao taloha asian'olo magnano mandoa n'regny vola vidianana omby atao tsaborara regny, efanao. Ino moa mba nidiranao tamin'izy regny? Efanao. Fa zao amizay tonga amin'ny anjaranao amin'ny fiainanao amizay le izy miaraka amin'i Jesosy tady tsy ho vitanao manao an'le izy. Satria beta be amintsika raha vao resaka fivavahana dia verintsika raha bojiboji fô raha mandeha koa. Amenina mafy be dia efa manokatra lagnitra. Alleluia impito zao agnatragno araiky. Viriny sasany karadjagny le Alleluia, Alleluia, Alleluia. Efatra zay Alleluia, elagna zay. Fa nipitony avy akeo ny tragno vato Alleluia fagnimbalo ny mariazy. Ivery sasany raha karan'izay. Dia be da be amin'izay zany tsy arany amin'izay ino moa zany raha tokony ataoko amin'ity fivavahana ty. Ny fivavahana tompo dia zava-panahy. Ary efa nazavaiko anao teo fa ny zava-panahy rehetra misy prix à payer.
Ny zava-panahy rehetra miafina ambadiky ny fatakarana. Inona ny zavatra takatra anao dia igny no manokatra varavarana ho anao. Ai Jesosy anie ny zanak'Andriamanitra rehetra. Alleluia. Amen. Amen. Maro amintsika ny mangataka délivrance fotsiny fa tsy manangana altara. Rava zany le altara tamin'ny anao natao délivrance igny, rava le izy tamin'igny. Le ozona tamin'ny razambe, le zavatra ny fandroiroy tamin'ny fianakaviany, rava. Fa après n'izy rava, mba ino mba nataonao? Sotra betsika pasteur, Andriamanitra manakare pasoavana ny hitana re menakavy, anu ela velona, izy ndraiky manjary zanaran'ny pasteur. Yeah. Ndana manangana zavatra. Rehefa avy niravagna le fanaratsy taminao, tegna midongy amin'Andriamanitra Jesosy ao, amin'ny fotoagna zany mba tahinao, mba zao ndraiky raha mba ataoko amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Altara contre altara. Maharaka tsara ianao, ha? Yeah. Tahin'ny tompo ary ianao e. Amen. Amen. Ny altara nefa tsy zavatra kely no entina. Na hoe atao amina fahateteragna fô. Fa mila zavatra regninao na harary taminao zay ny atao hoe altara. Nanehiko nagnano azy. Pasteur, tao misy 500 hoe altara anahy e. Altaranao nino namba bonbon tsy azony. Misy nagnano altara na 5,000 zany io. To altara pasteur io. Hitanao dizy raha mankalefaka antega. Altara zegny hono. Vola rivo ataony agnatin'ny valopy io, altaranjare menakavy neny zanako, neny zafiky, neny zoky, neny menakavy. 5,000 pasteur e. Fô manolotra mameno azy. Lenga na fenona nino. Raha tsy feno be. Tahin'ny tompo anao e. Zika zany misy tsy mahazo azo fa koraniky fô. Zay ny marina kale. Raha tsy atoro anao ny marina rehefa afaka tsy miova fiainana anao. Azo heverinao hoe fitiavam-bola anahy zany na hoe tiako agnanovana raha fiainana. Non, tsisy idirako zany. Anao koa sahirana mo ino idirako amin'izany. Ary anao manjary mo misy idirako. Fa ny fiainanao amin'ny mampanompon'Andriamanitra anahy atoroko anao secret. Dia anjaranao magnano, nanjaranao tsy magnano. Le izy tsy raha forseny. Fa sokafoko fotsiny sainao. Atoroko anao ny fahalalana sy fatakarana. Dia anjaranao avake misafidy. Ary raha tegna dininao zany zavatra teneniko anao zany marina zany. Biblika zany. Ry Gideona nasain'Andriamanitra nandrava ny altara antsapan'ny papany, dia nasain'Andriamanitra nanangana altara ho an'Andriamanitra. Alleluia. Amen. Tsy zavatra atao amina fahateteragna fotsiny zany fananganana altara fa mila sakrifisy. Ny zavatra renao naharary taminao nagnano azy. Fa tsy hoe tetetra hely anao nifovy takagny dia nagnateranao mofo gasy 5 hoy n'Andriamanitra. Hoe ino mala mofo gasy tao izy Andriamanitra? Altara. Tsy magnano zany io. Tahin'ny tompo ianao. Amen na. Ka raha mahita fiainan'olona miavaka ianao, eno tsara. Raha mahita fiainan'olona miavaka ianao, na hoe olona tafita, ndana ny tanio, fa tsy maintsy nisy sakrifisy tao. Tsy maintsy. Hoe manambola be ny ranony, mandresy be ny asa fanompony ranony, nitahin'Andriamanitra be ny rano, tsy maintsy nisy sakrifisy tao. Fa tsy hoe nagnano amenina impito. Tahin'i Jesosy enenao. Ataovy mafimafy amenina namba zany. Namba tsy impito. Aza matory io. Tsy mahazo matory io. Tahin'i Jesosy ianao. Tahin'Andriamanitra ianao e. Amen. 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 Tahin'ny tompo e. Zay le izy ravagna e. Betsaka ny olona tsy mino ody gasy nefa tsy mivavaka amin'Andriamanitra. Izy ny tsy mino ody gasy, za tsy mino an'iza. Ny ody gasy tompoko dia altara natsangan'olo. Fa nenao ino araka le mbo natsanganao. Azonareo ve zany fahamarinana zany? Za ndraiky pasteur namba za tsy dia mety lalagna amin'ny fivavahana karanonare, za tsy minomino raha karan'ireny. Adio amin'ny fiainana tsy maintsy misy altara atsangana zay no vao mandresy.
hitanao mirehireh amin'ny lalagna reo tsy mandeha main vide zany reo fa misy raha fogna an-tagnan'ireo koa fa tsy atorony anao misy raha ataon'ireo agny amin'ny takony agny ho an'ny tokantranony ho an'ny vadiny ho an'ny zanany ho an'ny asa fivelomany ho an'ny fahasalamany misy raha ataony regny mpimasy regny manana calendrier mihitsy ino dia anao za fahasalamagna azao karaha le mahay raha jiaby regny izy dia fa raha hafa sainy ataony olo io koa fahasalamagna ny koragniny vady eo izy eo izy koa vadiagna ozy raha hafa atao asa ozy eo araiky zay raha moa tegna nampila montsy ozy naodikodiny take zegny ony ozy ingata am'zalahy ony namosa viny patrongonao no dia ozy raiky lava toko namba za tsy miasa nandengy pe vasiliga tsy lahita tsara be iya no dia oliga lela ligataky tsy avilanja raha magnatody nahodikodigny ramose io foa sikidy foalagnana nahodikodigny take zika patrongonao mamosavianao ketraketraky ramose io le amba zaho zika tsy miasa ke arao am'zany maro zany mbola tratrana raha magnandregny amina fiaina tainy tompo ianao tainy tompo ianao e azo atao tsara riavagna manangana alitara ho an'ny fahasalamagna sendra zanynao regninao hoe tsy salama fogna na misy zavatra fahafa agnatin'ny tokantragnonao na vadinao io na misy ane riavagna karazana aretigny mampametra-pongotany igny e hoe ino ndraiky natonga aretigny ty ndraindray riavagna io aretigny tonga amin'ny fiainagna io tsy zavatra tongatonga ho azy fa misy zavatra nataon'olo quelque part tagny mba amparary anao amparary ramosenao amparary zanakanao ndana raha vao io dia manangana koa alitara ho an'ny fahasalamanao raha sendra anao efa rava tokantragno na maty vady na tsy haiko nagnino am'izao anao nitaferigna nambady io mba manangana alitara ho an'ny vadinao azonareo ve zany e ya zay manam-patakaragna maregny izy ke zany io ndana mankatò fa misy olo ravagna tsy faly ary io a nafahan'olo mamosavy anao dia tamina fombafomba nantsovigny zegny ony nare mivady zegny tambany volo sa teza tonga vatody andareo dia igny naregny tsisy raha fantanareo dia niaraka tonga ta nantsoviny raha fozagna ke nefa teony nameleziny anao teony nagnanovany raha tsy manjary dia rehefa preninarevo nantsovigny igny niady fo jusque nare nisaraka nananganan'olo alitara andravagna tokantragnonao rehefa avy natao délivrance anao ka resy lahatra manangana ndraiky zavatra vaovao an'Andriamanitra minao fa mazava aminao zany na mambola tsy ankatoa aloha mbo fa mazava eky maloha tainy Jesosy anao alleluia satria possible ao zany isy namely anao tagny ambadika tagny sady nanao fanatitra ho an'ny sampy ndana koa manangana alitara ho amin'ny fiainam-pitiavana fiainam-pitiavanao nangano alitara raha anao mba te hiteraka manangana alitara ho ana fiterahana iny tompony anao mba te amindresy be anao amina varotra manangana alitarana varotra te ahita business mipoka be anao manangana alitarana business amen ary melohany anangananao alitara nefa ndana aloha fantaro hoe zavatra inona ny tegna micontre fiainagnanao zay aloha zany mila fantary mety anao managna problème na fanambadiagna igny aloha mila ravagna igny iny le raha micontre anao mety anao le isaka bonne année tsisy vola fogna regny amin'ny andavanandro reny sasany mbo misy migny kofa bonne année iro tsisy e so ihany moa minina mba olo tsy avagna mampandroso ko tsy zany izy fa vasilogno te tainy tompony anao alleluia dana zany fantaro zavatra micontre anao na tsy mampahomby fiainanao fa raha tsy zany tsisy varany anaovanao an'le alitara nino mila fantarinao aloha zany le zavatra mila ravagna dia à partir an'igny am'izay koa anao manangana amen amen zany hoe fantaro hoe dans quel domaine satana anao miatake anao amin'ny domaine karakory aiza izy no tegna miatake anao raha vao aloha izy agny dia anangano am'izay
ny tegna ady eo amin'ny fiainan'ny olona rehefa avana dia ady amin'ny resaka altara zay ihany tsisy ankoatran'izay io ny tegna komba antsika eo fa hatramin'izay ilay izy tsy fantanao ady amin'ny resaka altara mahatonga anao tsy mety manambady io bataille d'hôtel io mahatonga anao marary lava io ady amin'ny resaka altara io mahatonga anao tsy mety mahazo an'io zavatra andrasanao ady amin'ny altara mahatonga korota agnaty tokantragnonareo ady amin'ny altara mba efa nanangana altara ho an'ny tokantragnonao venao zany zavatra teneniko zany tsy voatery ataonao zao dia zao mivavaha tsara amin'Andriamanitra ro avy fotoana tsy maintsy ho tahin'Andriamanitra mihoatra ianao dia ataovy tsirekireky ataovy taba mihitsy hoe za hoe Andriamanitra nangana altara ho an'ny ho avin'ireto taranako reto ingy tsy mety lany zany na tonga neny Abrahama isaky tany tongavana anaovany zavatra Abrahama zao navita nanangana altara misy 5 karazana tainy tompo ianao tainy Jesosy ianao zay ny tegna ady amin'ny fiainana raha vao zavatra nefa mahakasika fanomezana tsy tian'olo tsy maresy lahatra olo le hoe agnome fa le omegna ndraiky dia tiatsika fa raha anao mihitsy no ivoahan-draha magname raha fiainagna fisarotra tao mareo mbola altara koa karakaraka masarotra an'io mila icontrenao an'io mila nagnanao fatakaragna mahakasika an'io alleluia zany hoe tsy manao sakrifisy fotsiny ianao fa sady omenao agnarana koa le izy menao agnarana fa tsy hoe hitondra fotsiny ianao zavatra mba atao sakrifisy ona menao agnarana hoe izy ty paster na izy ty ray aman-dreny ty tompo ao omeko agnarana tsy ina ty fa altara ho an'ny fifankatiavanay mivady zany ane mahatonga andregny olo hitanao misy olo hitanao mifankatia be kolesere fogna isanandro jusqu'à ankabone fa de teo tamiko aty raha tsisy dikany na misaraka anjareo raha tsisy dikany na fianakaviagna ra gaga zay mba fifankatiavanareo zay miara manao baskety manao ping-pong dansara koa na olo ra gaga agnotanigny ino le nampisaraka anareo nalainy vola 5 000 tagnaty poketrako be dia andiagna za vola 5 000 ohatra re zavatra tsisy dikany le izy zareo le mifandramatra ny fanjovorandragna antagnany ramoserandragny madamo antagnany madamo kolanakanjo ramose igny tsy nampisaraka fa raha ely tsisy dikany nampisaraka dia mba imagineo ino ary ny ambadiky zany misy olona namosavy tao izinao io le tsika invitenao le invitenao ndao aky mba hiaraka aminay invitena aky nareo roa amin'igny tandremo satria hitanjareo nareo mifankatia be dia inviteny misakafo dia mody irany tampotamiko dana aky mba vidianana dia latsany raha io tsy poison mahafaty fa poison mampisaraka satria raha maty moka anao tonga dia tratra izy hoe après ninagna an'igny anao dia maty fa jereo fa après l'invitation fandramatra fa miady hita teo iny telefonao iny hita teo iny message tagnaty telefone nampiady nefa raha tsara ny asan'ny loatra am'izay altara tenenina akekinao altara hoe tainy tompony ianao hoe ho za hoe ho tahin'Andriamanitra ianao zay mandre an'ity afatra ity alleluia amen asigna agnarana le izy ka hitanao zao tsika magnano asan'Andriamanitra goavagna io ny tokony agnararotanao anangananao altara ataonao amin'ile izy azonareo satria inona moa ny andeha anaovanao altara aminahy tsisy tokony anaovanao altara aminahy fa za magnano ny aminahy fa io magnano asan'Andriamanitra atsika izao manangana mega eglizy io ny tokony anararotanao hoe atsangako miaraka amin'ny koa ny altaran'ny fahasalamako atsangako miaraka amin'ny koa ny altaram-pitiavako atsangako miaraka amin'ny koa ny altaran'ny asa fivelomako io ny anaovanao anazy za tsy mila altaranao tsony satria ny anahy efa altara hafa koa tsy hoe miavogna za raha miteny an'izany fa manoranao satria ny antony ty fampianarana ty nge c'est pas pour gagner de l'argent mba hatonga ny fiainanao mba iova hatonga anao mba hanagna fatakarana sady azoko antoka mihitsy fa zay zavatra jiaby nataony mivady takao zay zero hatramin'ny taranaka anay dia ianao koa ane ho tahaka zany
Satria fantako efa maro koa zay mba efa nataonao tao zay. Hatrany amin'ny taranako faramandimby hiteny amin'ny fiainanao ny altara. Alléluia. Alléluia. Amen. Misy zao revagna famia agnatina fianakaviana maraparagna anazy sika ny lehilahy rehetra tsy mba mihoatra ny 50 ans dia maty. Misy famian'olo karan'izany. Raha vao feno 50 taogna le raiky dia efa miasa loha olo ingahy mety efa tsy ho ela. Sagnatren'ny vava. Misy ohatran'izany amin'izareo agnaty fianakaviana tsisy mihoatra ny 50 taogna. Regny zavatra regny tsy zavatra mandehandeha ho azy. Tsy misy zavatra mitrangatranga fahatany zany fa misy nanozona ny famianao tagny aloha tagny. Ary nanaovany fanatitra mihitsy. Ndana koa poteo le izy dia manangana fanatitra vaovao altara ho an'ny famianao. Vakio ngeny Salamo 50. Salamo 50:5. Salamo 50:5. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe angony aty amiko ny oloko masina zay manao fanekena amiko amin'ny fanatitra. Manao fanekena. Zany hoe igny fanatitra ataonao manangana altara igny fanekena vaovao agnaran'izay. Hoe nifanaiky ianao sy Andriamanitra fa tsy ho rava-tokantrano intsony. Mifanaiky ianao sy Andriamanitra fa tsy harary intsony. Mifanaiky ianao sy Andriamanitra fa ho izy fidiram-bola amizay amin'ny aktivité ataonao io. Mifanaiky ianao sy Andriamanitra fa ho ela velona ianao. Alléluia. Manao fanekena amiko izy. Amen. Amen. Ka ny fanatitra ataonao amin'Andriamanitra dia mivadika fanekena, lasa alliance. Anao ity peritra ty zany zao ty zao alliance. Alliance nesi zao raha. Azonao? Dia ohatran'io koa zany ianao rehefa manao fanatitra amin'Andriamanitra dia amen'Andriamanitra alliance amin'ny tagnananao keo. Fanekena. Alléluia. Hatsangano ny alliance anao. Za dia samy laza aminao fa io ny secret-ny fiainanay mivady. Sacrifice. Nanangana ny tiasan'Andriamanitra izy dia fa sacrifice nataonay. Ary zay dia tegna magnano fa tsy hoe mandigny ampahirezin'olo. Tsaroko tsara tamin'izay mbola tezaigna tao amin'ny Soteria tao. Anangana ny Karmela izy tamin'izany nividy tokotany. Fa zay mivady karamanay mihitsy no alefanay hany. Efa nijoroko vavolombela taminao teto zany. Nataonay le izy. Tsy zahay zao no mipetraka ao Tsy zahay zao no mivavaka ao. Fa zay fanekena nataonay zay miteny amin'ny fiainanay jusque zay antitra agny. Hoe nisy sacrifice nataonay nge tao e. Ary zay mahatonga ny fiainako tsy sarako amin'ny ray aman-dreniko mihitsy. Tsy misy alliance ko mipetraka ao. Alléluia. Mampalahelo fa betabe amintsika rehefa manomboka tahina, rehefa manomboka mandresy, saragna amina ray aman-dreny ndraiky fiaina. Anao moa tsara nahita ray aman-dreny sy zanaka zany, zany n'olo farak'izay miady indrindra. Zay sy papanay zay dia matetiky miady. I mamanay io manongo zay boka zita aloha mamanay. Tsongony efa mikibonao kenao ngani mihitsy anao. Ia. Fa tsy midika hoe tsy mamantegna intsony izy. Tainy tompo ianao. Ndana imagineo raha misy ny mpinamagna indrindra dia nify sy lela. Fa misy fotoagna ry mbola mifagnekitry. Marina sa tsy diso. Tsara nisy olo koa avy nagnekitry lela ny nifiny dia nalany daholo. Banga dia agnaranao amin'izany, banga. Na hoe soregna be on'le nify fa sorotony loatra le lela dia nitapahany koa ny lelany. Ohatran'izany nefa ataontsika reo. Papanjovo, mamanjovo tsara nagnano herera. Anao ve dia mieritreritra fa i papanao biolojika, mamanao biolojika io tsara nagnano herera io. I ve dia tegna marina be dolo raha nataony zita aminao. Mba indesiko mba tonga sainanao zany. Olombelona izy mitafinofo aman-draha mety misy défaut. Fa tsy magnala ny mahapapanao anazy zany. Tsy magnala ny mahamamanao anazy. Fa matetika antsika raha vao amina fivavahana, hoe raha vao nisy zavatra nasoregna anazy nataon'ny pasteur dia fianjonganjonga ny pasteur. Taloha anao dada, zao anao dede. Ahoana dede. Ambanimbany. Niny anao taony karaha olo tsisy dikany regny. Fahinakenaka ho anao. Misy olo dotran'izany. Anao zao nametra tagnana taminazy nandroaka devoly nary nivoaka le devoly. Taty afara nisy raha navingra anazy aminao, anao ianjonganjonga niovatra amin'ny orona koa fa mahita anao izy makatra orona anazy. Anao amin'ny olo tsy velominy, tsy mangaty karera folo aminanjy. Dia alany fotsiny tsotro zao. Aza mba manao karaktera karan'izany. Tainy tompo anay ianao. Na nify sy lela raha miady.
fa tsary nisy olona nagnala nify après nagnikitry lelany tainy tompony anao efa akao plasiny re namba mifagnikitry akao na roka io akao fo tainy Jesosy anao tain'Andriamanitra ianao hoe tsy maheno amena n'olona resy lahatra nangana altara. Alléluia. Apocalypse 16 5-7. Apocalypse 16 5-7. Mbola afaka mihaino anaty minitra vitsy venao amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao. Ary nahareny anjeliny rano aho. Anjeliny inona hony? Jereo tsara fa misy anjely agnaty rano agny. Ary nahareny anjeliny rano aho nanao hoe marina ianao le ankehitriny sy taloha sy ny ray masina satria efa nitsara toy izany ianao fa ny ranony olona masina sy ny mpaminany no nalatsany ka dia raha kosa no nomenao hosotroiny ary tandrifiny ho azy izany. Enjaka zany tandrifiny ho azy zany. 17 areko ny altara. Inona ny reny? Areko ny altara nanao hoe eny tompo Andriamanitra tsy to marina sy mahitsy ny fitsaranao. Le altara naninona? Ny teny. Engany mba ho hisy zavatra hiteny amin'ny fiainanao atsoaty. Hiteny amin'ny fiainanao ane ny altaranao atsoaty. Alléluia. Amen. Vakio tsara fa kay ny altara kay tena miteny. Tainy tompo ianao. Ka raha mba dinitsika zany fiainanao io, inona raha mba miteny ho anao? Amen nanao io mbola tsy ampy io. Reto misy tombontsoa vitsivitsy melohan'ny amaranantsika azy. Raha manangana altara ianao, inona no mitranga? Voalohany indrindra, ny altara zany dia miantso fitsaran'Andriamanitra ny fahavalonao. Attire un jugement divin. Lasa misy fitsaran'Andriamanitra agny amin'ny fahavalo agny rehefa manangana altara ny olona anankiray. Rehefa manangana altara ny vehivavy anankiray, tsarain'Andriamanitra ny fahavalonao. Alléluia. Faharoa, mahatonga ny anjely hietsika sy manafona ny lalàna napetraka ny fahavalo. Fona ho azy ny lalàna napetraka ny fahavalo rehefa manangana altara ianao. Misy lalàna ho fona manomboka androany amin'ny fiainanao, zay zavatra napetraka ny fahavalo rehetra ho foanatsika. Alléluia. Fahatelo, ary za dia tegna hitsodranao mihitsy melohan'ny farana an'ity fotoana ity fa ho hisy anjely eto androany hitsangana hiady amin'izay mijoro fahavalonao. Hitsangana io anjely io amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Io nofo ratsy isaky ny alina io tompoko, misy altara mitsangana any zay ho foanatsika amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Fahatelo, ny altara dia manova fiainana. Maninona hoe ny altara? Manova fiainana. Tianao mba hiova ve ny fiainanao? Ndanatsangano le altara. Anao raha raha mahita tantarako ny fiainako taloha dia tena gaga anao. Hoe za ve zany sa tsy za? Fa tamin'ny fotoan'andro nananganako altara tamin'ny hoaviko, nananganako altara tamin'ny ministera mpanompoako, niova ny zavatra rehetra. Io zany na zato amby arivo olona mba ositra mametra tagnana aminao ka mbola tsy nanangana altara ho anao ianao, tsisy raha miova zany fiainanao. Fa amin'ny fotoana ianao resy lahatra nanangana altara, tsy maintsy miova ny fiainanao. Tsofoko rano iova ny fiainanao, iova ny fidiram-bolanao, iova ny toe-pahasalamanao, iova ny ara-pitiavanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alléluia. Amen. Miteny amin'ny fiainanao ny sakrifisy rehetra ataonao. Misy famille zay mba hijoroko vavolombelona aminao satria zaka reo moa maro be olo magnantso za. Maro jusqu'à avy agny ampitan-dranomasina, avy agny misy raiky faran'izay raha avy Belotsirbina zany. Misy raiky zay avy aiza moa raiky Amanda moa aiza moa? Manja. Alagna mbola tsara hitako be Amanja zany. Magnantso ka zareo zany magnaraka antsika direct eto. Za pasteur ozy ohatran'izao, za pasteur ohatran'izao, fa misy le anankiray zay am'izay niantso. Ino ny zavatra nisy? Niantso izy hoe rehefa avy miteraka hoany zareo dia tsy maintsy misarabady. Karanjany fô ataon'olo mariazy, vita mariazy tsara, miteraka am'izay miherigna andragno, miteraka avy amin'ny hôpitaly, tsy haiko après quelques mois misaraka. Ino pasteur ozy raha karanjany?
fa zany ozy raha mahazo anay zoko vaviko ozy zandry vaviko ozy mamanay takeo ozy niteraka anahy ohatran'izany ozy zavatra nahazo dia nampianariko izy ny amin'ny resaka fandravagna alitara dia natoroko anazy hoe manaova ho anao sakrifisy na alitara amizay manomboka aminao ke io tsy hitranga ntsony ho aza zany zavatra zany izy sarotro mampianatra olo raha karan'izany olo tsara ny fanena aminao fa tsy maintsy atoro anazy le izy fa natoroko anazy fa jusque androany zareo tsy saraka efa nisy zavatra anankiray zay ary ny antsony anao hoe tegna paster aketo eky ngamba teboka farany eo tsy teboka farany zany ho io fa hiteny amin'ny fiainanao ny alitara zay natsanganao ary tsy maintsy miteny ho io amin'ny anaran'i Jesosy dia teo izy vao nieky paster ho zay aza mba tsy magnaraka raha volagninao ihany fa tegna za zao izy mategna mahatsaro mihitsy hoe sambatra za ny amin'ny zavatra natoronao na tamin'ny anao niteny an'izay izy hafahafa kely tagnaty sainiko tagny fa zao zaho izy mahita hoe kay zany zay miaino sy mankatoa tsy maintsy mihinana ny vokatso ny tany alleluia amen nampianariko anazy le resaka sakrifisy ny alitara fa tsy andaitra aminao tsony ho an'ny fisaram-panambadiana amin'ny fiainana andavanandro dia tsy saraka tsony izy ary arahantsika mahita revagna fa isaky ny anafoana lalàna ny fanjakagna anankiray dia tsy maintsy mamorona lalàna marana sa tsy diso raha misy degré anankiray foanana tsy maintsy misy degré anankiray apetraka ohatran'izay koa mifiendratsika ranofo raha misy alitara tiana horavana tsy maintsy manangana alitara zay vo milamina alleluia tsy délivrance fotsiny ny ilainao fandana koa mba manangana alitara alleluia 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 tadidio am'izao fotoana zao na inona zavatra andeha ataonao aza ataotao fotsiny amin'ny finoana fotsiny fa atsangano le alitara amen alleluia alleluia amen ka andana mbadinio kely anatin'ny minitra vitsy sady hitsangana moramora zasy ianao mbadinio kely anatin'ny segondra vitsy inona ny zavatra mba tsapanao tena hoe miataky ny fianakavianao inona ny zavatra mamatotra anareo mianakavy ao tsy fisimbola ve sa tsy fisinasa sa tsy fahasalamana misy zao ankonan'olona ohatran'ny verivery saigny zay daholo ndraiky zare jiaby regny zavatra regny tsy mandehandeha ho azy regny fa misy alitara natsangan'olona tagny ambadika tagny ndao zao sianao anandratra ny tanantsika milanitra tsanganao ambony ny tananao dia ndao mba hisaintsaina am'izao fotoana zao tsy manamelo tegna anao fa mba dinio inona ny zavatra mamatotra ny fianakavianao inona ny zavatra tsapanao fa mety hoe manahiragna anareo mianakavy na frèranao io na seuranao io na ray aman-dreninao io fa manomboka androany zay karazana alitara natsangan'olona atao amin'ny ankonanao ravako amin'ny anaran'i Jesosy zany rava reo karazana alitara tsampy reo rava ny tsy fahombiazana rehetra rava ny ozona tsy mandaitra aminao tsony io ninona zavatra namatora ny devoly fiainanareo mianakavy na ara-pitiavana na ara-pahasalamana ravako amin'ny anaran'i Jesosy zany reo alitara tsampy natsangan'olona tamin'ny anadanao rahalanao anabavinao ravako amin'ny anaran'i Jesosy zany nataizana misavian'olona anao foanako amin'ny anaran'i Jesosy ny degré ny famosaviana naizanaizana fenan'olona ny anaranao avokako avy ao zany androany araverina amin'ny laoniny reo zavatra mihidy rehetra sokafako amin'ny anaran'i Jesosy oka hisokatra amin'izay ny fiainanao oka hiatsara amin'izay ny fiainanao tsy azo ny devoly korotanina zany ny tokantranonao manomboka androany rava ny alitara tsampy rava ny alitara ny famosaviana rava ny alitara ny fankalana rava ny alitara ny fialonana mitsangana amin'izay ny fiainanao miatsara amin'izay ny fiainanao mandresy ny fiainanao tahira ny fiainanao miatsara ny fiainanao salama amin'izay ianao tsy mararary itsony ianao tsy ho afajaza itsony ianao atsangako ny alitara androany ny anaran'i Jesosy Kristy manombo misoran'Andriamanitra ianao fa rava amin'izay ny alitara tsampy samy misaotra an'Andriamanitra misaora azy ianao fa io alitara mahatonga ny fiainanao mikorotana io rava io ny alitara tsy fanananasa rehetra rava ny alitara ny fisaram-panambadiana rehetra rava ny alitara ny enatra sy fafambaraka rava
Ny altarana ditra rehetra rava. Ny altara mahatonga amin'ny fianakavianao matampoka rehetra rava. Ny altara mitondra tsy faela velona rava. Nataizana ny zonan'olona ny fiainanao, mijoreto amin'ny maha-olo-baositra, ravako amin'ny anaran'i Jesosy zany. Ravako amin'ny anaran'i Jesosy zany. Ravako amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mahazo manaraka ny zanak'iziona intsony zany. Tsy mahazo manaraka anao ny amin'ny tokantranonao intsony zany. Tsy mahazo manaraka ny amin'ny fidiram-bolanao intsony zany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ahita fiainana vaovao amin'izay ianao manomboka eto. Igoka ny fahatsarany fiainana miaraka amin'Andriamanitra amin'izay ianao manomboka eto. Saotra tompo. Fa après ny sac délivrance ny avana, ndana amin'izay manangana altara contre an'le asany dévolu zay norohana tamin'ny fiainanao. Ary ny vavaka ataonao arao sacrifice. Tsy mety koa ny manao sacrifice fotsiny nefa tsy ampy vavaka. Ny vavaka atao asivo sacrifice. Fa tsy mety koa manao sacrifice nefa tsy ampy vavaka. Ny amo ny zavatra sain'ny tompo teneniko dia le miracle dans 24 heures. Androany amin'ny tsodrandranao ahita fagagana ianao dans 24 heures. Andre ositra ianao dans 24 heures. Hoisy famaditsiana ataon'Andriamanitra dans 24 heures. Hoisy zavatra hovany tompo dans 24 heures. Hoisy fahatsarana dans 24 heures. Hoisy famafana trosa dans 24 heures. Hoisy promotion dans 24 heures. Zay mino zany manaova amenina mafy. Manaova amenina mafy. Ahita ny masonao fa hoisy miracle dans 24 heures. My name is David Blessing. Oka hoisy fitahina dans 24 heures. Fitahina dans 24 heures. Hitsanga ho fiainanao zany. Fa zao fotsiny ho anao zay manana fatakarana. Aza vela zavatra andalo tamin'ny sofinao zany. Amin'ity androany ity mitadiavy ianao karazana fanatitra mitondra an'izay chiffre 24 zay. Mety tsy mbola vonona le izy zao. Mody ianao avy eo ataovy amin'ny vola. Antsoinao le numéro ny pasteur David 034 43 858 15 034 43 858 15. Azonao atao na manao 24 francs ary ianao na 240 ariary azonao atao zany. Raha zay ny maresy latra anao atao 24 ariary fa aza afanana fotsiny io chiffre 24 eo. Raha tahiny tompo anao manaova 24 000 ariary, 240 000 ariary, 2 milliards 500 ariary. Ataovy nge zany fa hita ianao dia aza manaiky mihitsy fa ataovy androany le izy. Ody ianao avy eo rehefa agny-andalana any ataovy androany le izy. Sambory amin'ny fanatitra zay miracle dans 24 heures zay. Fa hatramin'ny omalina sain'ny tompo teneniko foana zany zavatra zany. Article libérena amin'ny zanak'iziona zany androany. Raisy ny onction dans 24 heures. Tu seras béni amin'ny anaran'i Jesosy. Samimba misaotra an'Andriamanitra. Samimba misaotra ny tompo. Hoisy zavatra ho ataony dans 24 heures amin'ny fiainanao. Hoisy zavatra hitranga dans 24 heures amin'ny fiainanao. Ekolabo shandarabababamando rikamagababababaye zekemekebolobo shabarabababababa. Saotra tompo. Saotra fanamasa. Ho anao zay manana fatakarana alefaso ho ale izy rehefa avy eo. Ataovy zany fa ho hitan'ny masonao. Za tsy mba mampirisika anao fotsiny ianao zavatra zany. Fa tena henoko mihitsy Andriamanitra miteny hoe hoisy zavatra ho ataoko amin'izay rehetra mino dans 24 heures. Ataovy le izy. Mety tsy nio manao anao zao fa egny andalana egny anao ndana mitadiava kiosque ay mivola. Andefa vola 24 francs za hoe tsy maninona zany. Mba ankatoa fotsiny le chiffre 24. Ahita ianao amin'ny anaran'i Jesosy. My name is David Blessing. Tononoko ny ositra irotsaka amin'ny fiainanao. Irotsaka amin'ny fiainanao. Irotsaka amin'ny ara-bolanao. Irotsaka amin'ny fahasalamanao. Irotsaka amin'izay rehetra ataony tananao. Raisy
Seigneur. Hey! Afo ny fitahina, afo ny valim-bavaka dans 24 heures. Res, 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 res. Sotra Tompo, sotra fanamasina amin'ny anaran'i Jesosy. Tia tanana moramora antsika ho an'ny Tompo. Mazoa toerana ianao. Alleluia. Alleluia. Tapaka ny ozona androany. Ho hitanao fa ho maivana ianao. Alatsiny raha somary taratara kely satria misy zavatra ngeza be mila nongotana. Satria mahita za fiainan'olona maro efa ela ny tokony handeha. Fa n'olona altara atsangan'olona dia eo foana le izy. Fa androany aza velanao ilentika fotsiny ty masoandro androany ty. Andana mitadiava chiffre 24 anaovanao fanatitra. Amen. Ya, raha azonao atao le izy io za teo ohatranao zao tsy niomana anao zao nao mody avy eo tadiava na 2400 ngy azo alefa amin'ny mivola. Tsy haiko otrino ko friny zay. Ya, tsy haiko otrino le izy ataovy, ataovy. Ataovy fotsiny mba azonao an'le chiffre 24. Raha tahin'Andriamanitra anao manova zavatra ngezangeza. Raha mbola tsy manana moa ianao dia ataovy zay zakany fononao. Raha tsisy ianao fonao dans 24 heures atoloran'i Jesosy. Amen. Tsy voatery vola foana koa nge Andriamanitra mahita ny ao am-potsika. Zay no ela revana fa aza digno raha riva eto tsika miaraka mandray fanasan'ny Tompo manasanao mba ho tonga. Amen na. Hoeto daholo ny zamadinika jiaby fa misy onction ngeza be ho zaraiko atsika raha riva. Tsy miala maina zany ianao eto ziona fa tsy maintsy tahina ny fiainanao. Agnatanteraka fanantitsika raisany ampelatagnanao zay mba nomaninao an'ny Tompo asana ato ambony fa hivavaka tsika rehetra. Tompo misotranao raha mbola afaka hamafy ndray androany ny vahoakanao anatin'izao fanatitra faharoa zao. Ankasitrao Jesosy ekeo areko mba hitondra fitahina mahagaga, hitondra fandresena mahagaga ho amin'ny lafim-piainanay rehetra zao zavatra tolotra izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tonga dia mba manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless. Ziona firaisana, ziona firaisana, ziona